marina, tena vaolana ve ny fampiakarana karama? Vao nigadona avy tena nivelany Flora Joel, dia nampiomana avy hatrany nisan'ny vahoaka malagasy fa hiakatra ny vidim-piainana eto Madagasikara. Nolazaina fa olana niady misy eo amin'ny Rosia sy Ukraine ka mahatonga ny krizy iseho eto amin'ny firenena. Ny tsara ho marina aloha dia tsy voatao anatin'ny ady misy eo amin'ny Ukraine sy Rosia io no niakatra ny vidim-piainana teto. Raha tsaroantsika tsara ihany koa dia efa nisy teto ny fanomezana 3 andro ho an'ny minisitra tompon'andraikitra mba ampidinana izany ny taona 2024 iny. Io no antopisian'ny minisitra Edgar Razafindrava, izay ministry ny varotra sy ny fanjifana, mpanao be midina eny amin'ny tsenan'Nosy be ankehitriny io. Midika izany fa tsy nahavitany andraikiny ilay ministra ka antony tonga indray ilay hoe ndao ampiakarina ny karama ny mpiasam-panjakana. Fanoliana andraikitra fotsiny ny filazana fa noho ny ady any Ukraine no mahatonga ny krizy. Tsy vao izao no niakatra ny vidim-piainana teto Madagasikara, fa voany be manadino angamba ilay filoham-pirenena ka dino ilay 3 andro nolazainy fa lasa ny ady ao Ukraine sisa no anliana ilay tsy fantanterahany 3 andro izay nomeny. Miteraka faneho-kevitra maro moa io filazana io. Ny tsara ho fantatry ny rehetra aloha dia zavatra roa lehibe no mananontana ny fiainana andavanandro ny vahoaka malagasy. Voalohany dia ny fiakarany ny vidim-piainana. Isika rahateo firenena tsy mpamokatra fa mpanafatra na dia misy ny tokony atao sy azo vokarina eto an-toerana aza. Ny faharoa dia ny vidiny solika. Ny vahaolana nomeny Rajoelina manoloana ireo moa dia ny hoe ampiakarina ny karama n'ireo mpiasam-panjakana. Vahaolana tokoa ve izany? Ity no fanazavana izay nataony profesora Ralson Roger, izy izay manampahaizana manokana momba ny toe-karena sy ny fitantanana. Tsy hanasa be dehibe raha tsy diso aho ozy ny Bureau International du Travail hoe ray faingo 300 amin'ny tokony asa zany no tsy mahita asa hatramin'izao fotoana zao. Zany betsaka zany, betsaka zany. Ka hitantsika amin'izay zany fa any amin'ny fananganana orinasa ahafahan'ny olona miasa zany no vahaolana tokony jerena hatramin'izay. Fantatsika moa fa mikatona ny orinasa nakatony, lazaina fa tsy nandohetra tahaka zao sy tahaka zao hoe dia efa nanao sosikevitra koa ny terana tamin'izany hoe sokoafy daholo ny orinasa ireo dia manendre administrateur délégué. Dia rehefa tonga ny tombobarotra avy eo dia fanarahana hoe ny apahany ohatr'izao andavana hetra dia apahany ho an'ny tompon'ny orinasa. Dia mba miasa ny olona amin'izay fotoana izay manana fahefa-mividy. Tsy sakony koa moa zany tamin'izao. Ka eto sika zany dia tena hosahirana tokoa ary mampanafoana ho dia le fipoahana ara-tsosialy. Mazava amintsika rehetra ngamba ny fanazavana nataony teo. Midika mazava izany fa ho mafy no iandry ny vahoaka malagasy atsoatsy. Tsy noho n'inona nefa izany fa vokatry ny tsy fahaiza-mitantana. Mazava mantsy fa raha ny vidiny solika dia tsy azo divirana ny fiakaran'izany satria tsy mbola mamokatra solika i Madagasikara. Fa azo atao tsara kosa ny mifehy ny vidim-piainana. Raha io teny nataony any Rajoelina io izany dia midika fa tsy hisy mihitsy ny vahaolana ahafahana mifehy. Eny fa na dia fiakarany vidim-piainana ato anatiny fotsiny aza satria na ny varo an'ny malagasy izany dia miankina amin'ny ady ao Ukraine sy Rosia. Fa ahoana marina dia hoy ny mpandalina toe-karena Serge Zafimahova hoe ny olana lehibe ny ohatra zao misy orinasa zay mpamokatra menaka zay ny sakanany fanjakana amin'ny famokarana menaka dia andisa misy fetraikany zany zay amin'ny resaka vidim-piainana zany eto toerana. Le tsy fahaizan'ny fanjakana mihitsy neny zany mijery lavitra ny olana amin'izao fotoana zao raha tao anatin'ny Covid fotsiny ho atsika nijery lavitra dia efa voafehafehantsika ihany ny resaka ara-tsakafo
tao anatin'ny crise covid anie fa fantatra fa nisy an'izay olana ara-tsakafo zay fa le olana zany androany a hoe raha vao miakatra manko zany tsy maintsy rehefa miakatra ny vidina solika hiakatra ny vidin'entana zay tonga avy any ambanivohitra satria ny entana tonga avy any ambanivohitra ny hoe tonga amin'ny tomobile io tomobile io mandeha amin'ny solika io fa tsy mandeha amin'ny rano de mazava ho azy zany tsy maintsy misy zany fiakarana amin'ny vidin'entana fa eo ilay ny fanjakana manana ataontsika hoe fomba fijery matotra tsara am'le izy ny zavatra isany zany zao tena ho za hoe hiakatra be mihitsy ny vidim-piainana de le fiakaran'le karama resahan'ny fanjakana io ve afeno an'izay vidim-piainana hiakatra zay za tsy de mino raha ohatra manko zao ny fanjakana mpiakatra tsy haiko ohatrinona no ampiakaran'ny fanjakana fa raha ataontsika hoe 5 isan-jato ohatra ny fampiakaran'ny fanjakana ny azy vidim-piainana zany mety hiakatra any amin'ny 20 isan-jato e de eo le olana misy ao anatin'le izy hoe ny vidim-piainana ve tokony hiakatra raha voafehy atsika vaty anatiny ny famokarana resahako io resaka vary io resaka menaka io resaka siramamy io resaka ohatran'izay io hoe ny atretony ny rovan'ny fanjakana ireo mpanafatra entana avy any ivelany fa tsy nisy stratégie mazava mihitsiny erovana n'le tatsapamokatra zay ny tena olana lehibe mazava amintsika rehetra angamba ny fanazavany teo izay tsy mahagaga raha izany no hiantra amin'ny firenena satria natao anatin'ny adiny covid-19 iny aza da sainy andrajoelana ny entana ny vahoaka amboly artemisia toy izay amboly vary aiza hoaiza ilay artemisia amin'izao nahavitra n'izao tontolo izao ve i Madagasikara ankehitriny terena ampiakarina ny karama satria io indray aloha no hita fa ampitony ny fon'ny vahoaka malagasy dia samy manantena sy faly avokoa fa hiakatra ny karama izay mbola tsy fantatra hoe oviana ary ohatrina no fiakaran'izany vaolana petatoko io fanapahan-kevitra no raisina io ho hiatrany ny bahy toekarena ny fampiakarana karama tsy vaolana velively ny syndicat mangataka 30% fa na 30% io tsy navita micompenser ny fiakaran'ny vidin'entana azadino ange fa raha mangataka raha akarina 30% ny karaman'ny mpiasam-panjakana movy anao an'izany ny privé ny mpiasam-panjakana ange raha isan-jato ny vahoaka malagasy manaona zany le 7 isan-jatony edivana koa ny privé hoe anakatra an'io tsy ampiakatra 30% zany ny privé fa raha vao miakatra nge ny karama miakatra ray ny vidin'entana vao miakatra ny vidin'ny solika hiakatra daholo ny vidin'entana ianao ve afaka hiteny any tantsaha hoe azakarina ny vidin'ny vokatra reo nefany miakatra ny vidin'ny lasantsy midikanyio pozina ho an'ny toekarena malagasy ny fampiakarana karama ny zavatra tokony tedavina de hoe ahoana ny anaovana hoe hifandanja amin'ny vidim-piainana ny karaman'ny olona zay ny tediavin'ny olona satria tsy ny crise nucléaire nge na tonga ny entana no ny vidin'entana niakatra teto fa talohan'izay de efa niakatra fa io fotsiny nataony zareo excuse raha fehezina aloha izany ny faneho-kevitra ireo mpahay toekarena ireo dia midika mazava fa tsy hampisy fiovana eo amin'ny fiainany malagasy io fampiakarana karama izay nataony rajoelona io fanapahan-kevitra ampisavorivory sy anakorontana ny fiarahamonina malagasy ihany koa satria hiteraka olana eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa indrindra fa ho an'ny sehatra tsy miankina hoy mantsy ny fanazavana izay nataona tompona orinasa iray hoe iaraha-malalanga mafofoavina andalo crisena covid isika le crisena covid amataona maro mihitsy izay niezaka izay tsy nandroka mpiasa nandrony karamany mpiasa na dia tsy nisy aza niditra tanatin'izay fotoana izay ho any manokana miankina miditra ihany koa no ahafany mitsinjara ny vola ivoaka tsy haiko ny tiany fanjakana tongavana ve ny ampiakatra n'le irsave ny tiana tongavana amin'io dia forceny izahay société privé ampiakatra ny karama koa ahafana mampiakatra n'le irsa hiditra ao amin'ny fanjakana ny arantsika malala nefa fa ny impôt sy ny taxe amin'izao fotoana izao
efa mitangana te mitangana tsy resaka karamampiasa ihany akoriny no saritra miandranay tsy ny impôt ihany koa fa mbola maro teo maro ireo fourniture ny carburant sy ny matériel maro isan-karazany ny arahantsika malala fotsiny ohatra ny fiakaran'ny carburant zay mbola hiakatra sy ny vidiny amin'izao fotoana izao izay efa mitangana te mitangana nandritry ny crise-na covid ny fanjakana tsy nijery any société privé akory tsy nisy fanampihana na dia ariary azy azonay fa mbola niakatra ny impôt alohanay nandritry n'izay fotoanany covid zay raha tia fanjakana nitsinjo ny mpiasa malagasy dia tsara angamany raha ampidinina ny impôt fa rehefa midina ny impôt dia midina ny vidinentana rehefa midina ny vidinentana dia mba miaina izahay orinasa rehefa miaina izahay dia afaka mitsinjo an'ireo olona miasa ato aminay mazava amintsika rehetra angamba ny fanazavana teo ilay filoam-pirenena miala olana amin'ilay tsy fahaiza mitantana dia ny vahoaka malagasy no korontaniny ao anatina fanampahan-kevitra tsy mitombona mihitsy tsy mitombona satria firisan-jato moa ny mpiasam-panjakana eto amintsika ny faharoa nanampy ny orinasa malagasy ve na ny sehatra tsy miankina ve ny fanjakana ao anatiny io fampiakarana karama io ny fahatelo iakatra ny karama ho an'ny mpiasam-panjakana sy ny sehatra tsy miankina fa mba ahoana ny any vahoaka toy ny mpivarotra sy ny mpivarotra iry amoron-dalana sa tsy vahoaka malagasy izy ireo dia ho iatrany ny fanazavana hoe tsy mitena hoe tsy ilaina ny fampiakarana karama fo za hoe tsy vahaolana io fa fampidindrana ny vidim-piainana no vahaolana diminuer l'inflation zay zany de izy atao zany raha fa ohatrany ny ataoko amin'ny teny finantsay moa zay ny taux d'inflation ambany noho ny taux de ménage dia amin'izay fotoana zay mazava ho azy fa miaina ara-dalàna ny olona fa zao ny taux d'inflation any amin'ny 12%, taux de ménage ohatra any amin'ny 2.3%, tsy na ampiakatra karama tonina ary ianao atsatratra ny taux d'inflation ianao ary io nefa hiakatra foana io raha vampiakarinao karama hiakatra io ampiakariny mpivarotra sy ny namana izy any manana monopole ny zavatra midy ary azadoniny nefa vahiny daony no mitana ny PPL fa ny antsika eny gasy pitsinjara fotsiny demi-grossiste, demi-grossiste fa tena mitompony ary zareo vahiny reo azonareo tiako tenenina na tsy teneniko ary izy ireo dia eo ampelatana antsika banky efa anazy tsisy gasy eo naray ary ny solika eo ampelatana ny PPN eo ampelatana ny inona filazan'ireny ny masombolo eny kokoa fa eo ampelatana inona zany le atsika sisa tsisy marina mihitsy izay voalazan'izay ny tiana olazainy dia izao mila mifo amin'ny torimaso ny vahoaka malagasy ary mila mandalina sy mamakafaka tsara manoloana ny fanapahan-kevitra sy ny teny ambara ny mpitondra io satria tsy vao indrona intelo no nisy filazana abobo natao teto angano avokoa ny ankamaron'izay ambara mazava ny fanazavana izay nataon'ireo mpahay toe-karena ireo ahina iamafy ary tsy ampisy fiovana amin'ny fiainan'ny malagasy io fanapahan-kevitra momba ny fampiakarana karama io samy miady varotra avokoa moa ny rehetra hoe izao isan-jato no ampiakarina dia ho iatrany ny mpahay toe-karena hoe ohatra zao tsika olona anankitelo ny amin'ny eto dia ohatrany hoe concombre ray fotsiny no zavatra vidintsika telo raha ohatra samy omena 1000 ariary avy tsika ny posy dia 1000 ariary ny vidin'io concombre io satria zay ny volananantsika fa raha ohatra omena 1 million d'ariary tsika anaty posy dia lasa 1 million d'ariary ny vidin'io concombre io dia zay mahatonga anao rehefa miakatra amin'ny masse monétaire dia miteraka inflation le izy voalohany aloha le fampiakarana ny karamampiasa mety raha ohatra ka manambola ny entreprise satria ny entreprise tsy afaka hoe ho faty antoka ampiakarana ny karama dia maty antoka dia mikatona le entreprise dia vao maika le olona tsisy asa ka raha ohatra hoe ampiakatra karamampiasa dia tena mila le firenena mihitsy manana hoe production mihitsy no mitombo lasa hoe dynamique kokoa le économie ary ny ahafahan'ny économie atsika dynamique kokoa dia mila investissement be dia be mihitsy eto Madagasikara na investissement interne io na investissement avy any ivelany
dia zay zany miteraka asa sy création en entreprise maromaro. Mazava amintsika rehetra angamba ny fanazavana teo izay. Ny fehiny dia izao, zava-doza telo lehibe no mananontana ny fiainany vahoaka malagasy atao anatin'ny fanambarana nataony Rajoelina iny. Voalohany dia ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny faharoa dia ny fiakaran'ny vidin'ny solika, ary ny fahatelo sady farany no sady ngeza dia ny fanahiana ahafahity ireo sehatra tsy miankina noho ny fahamerana ny karama kanefa mety tsy ho zakany ilay orinasa, ka mety ampitombo indray ny tsy anasa eto amin'ny firenena. Izao zava-misy eto amin'ny firenentsika izao natao hoe olona tsy mahay ninona no mitondra ilay firenena, any ka ny vahoaka no mizaka ny vokany. Fa izy mpitondra kosa, na hiakatra aza io vidim-piainana io, na hiakatra aza ny vidin'ny solika, na ho faty daholo aza ny orinasa malagasy, izy afaka mivoaka any ivelany foana sady manao vakansa na fialan-tsasatra foana. Fa ny vahoaka malagasy mba ho aiza fa ahoana mariny. Ahoana mariny